mivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay eo misaotra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao izay ataonao aminay ary fantatray fa izany famindramponao izany mbola mato izao anay. Misaotra noho ny fanorenanao ny fikambanana zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izay nataonao fitaovana anaparitahana ny Filazantsara amin'ny alalan'ny ity fikambanana ity. Misaotra noho ny nampaharetanao izany fikambanana izany nandritra ny 10 taona ary afaka nakalaza izany 10 taona izany izahay. Saoranay anao indrindra izany ary amin'izao dia hamarana izao fankalazana 10 taona izao dia mbola omenao fotoana hanomezana fampianarana toriteny ho an'ny olona rehetra manerana izao tontolo izao. Dia mangataka aminao hiteny amin'ny alalan'izany fampianarana izany mba hitondra hery sy finoana ho an'ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy ary mba ataona ny olona rehetra koa hino sy atokanao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy-masina. Dia apetraka feno aminao ary izao fampianarana izao mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra ny nahafahany zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy nankalaza ny 10 taona ny orena izany fikambanana izany ary misaotra azy mbola afaka mamarana izao fankalazana ny 10 taona izao tsika. Misaotra an'Andriamanitra fa afaka hanolotra izao fampianarana izao indray amin'ny alalan'ity fikambanana zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy ity. Ka lohahevitra izay ho anjarantsika eto dia ny hoe ny maha sarobidy ny fitoriana Filazantsara ataon'ny vehivavy. Izany dia tarafintsika ao amin'ny Jaona 2:7-30 ka hatramin'ny 2:20. Dia iarahantsika mamaky izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary maro ny samaritana avy amin'izany tanàna izany nino an' Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona azy samaritana dia nangataka azy hitoetra teo aminy ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamindra vehivavy hoe tsy noho ny lazanao ihany no inonay fa ny tenanay mihitsy no nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no hifitorantsika amin'izao fampianarana hoe ny maha sarobidy ny fitoriana Filazantsara ataon'ny vehivavy izany. Vehivavy iray manambara izay hita sy reny tamin'ny mpiarabelona aminy ny amin'i Jesosy no hitantsika amin'izao teksta izao. Zava-dehibe izao fanambarana sy fijorona vavolombelona ataony izao satria dia naharesy lahatra mpiarabelona taminy hino an' Jesosy ho mpamonjy izao tontolo izao ity vehivavy samaritana ity. Avy amin'izany zava-misy izany no hitariantsika izao fampianarana izao hoe ny maha sarobidy ny fitoriana Filazantsara ataon'ny vehivavy. Koa andeha ary loha ho jerentsika amin'izany ny hoe inona ny anjara asan'ny vehivavy ao amin'ny soratra masina. Dia izany soratra masina izany moa dia hitantsika hoe misy ny ataontsika testamenta roa sy ny testamenta vaovao dia ho jerentsika tsirairay izany. Dia hitantsika manaraka hoe nahoana no mitory ny filazantsara ny vehivavy. Ary rehefa avy eo dia hitantsika indray hoe ahoana ary ny fomba nampelezan'ny vehivavy izany filazantsara izany ary ho faranantsika amin'ireo afatra ho an'ny vehivavy ahatsapany ny mahazava-dehibe izany fitoriana ny filazantsara izany. Ny anjara toeran'ny vehivavy ao amin'ny soratra masina. Rehefa nahary ny olona Andriamanitra dia lahy sy vavy no namoronany azy arak'izay hitantsika ao amin'ny Genesis 1:7-20. Ny lahy sy vavy tsy misy fanavahana
de niaraka ny men'Andriamanitra araka ny didy hoe maroa Fara sy Mabetsa niaraka ny men'Andriamanitra izany fitahiana izany lehilahy sy ny vehivavy tsy navahany hoe lasa vavy ary koa nomeny andraikitra anapaka ny tany sy anjaka amin'ny zava-manan'aina rehetra ihany koa izy ireo mitovy zany ny andraikitra sy ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy araka ny famoronana hitantsika eo amin'ny Genesis io. Ny Genesis toko faharoa de manome fanazavana amin'ny Tsipriany fa Adama de noforonina voalohany avy tamin'ny vovoka ary nomena fahefana hijery sy hijery ny biby talohany namoronana ny Eva izy mba hatsapany fa hoe tena irery i Adama eo amin'ny tontolo izay nametrahan'Andriamanitra azy io ary ahita sy hatsapa fa hoe mila vehivavy mitovy aminy izy. Zay nambaran'ny Genesis moa fa hoe mpanampy no ilazany azy amin'ny teny Hébreu de fantatsika hoe Ezer zany de midika hoe mendrika ho azy le hoe mpanampy zany de hoe mendrika ho azy na hoe sahaza ho azy zay no andikatsika azy. Ny teny hoe mpanampy de tsy midika hoe ambany raha miresaka hoe mpanampy zany ato amin'ny Genesis de tsy hoe ambany akory le vehivavy fa hoe mety sahaza ary mifanitsy aminy ary tena tahaka ny namany Adama mihitsy le vehivavy. Ny soratra masina de manao hoe noforonina avy tao amin'ny taolatehezan'ny Adama i Eva izay midika izany fa tsy nalaina tany amin'ny lohany na nalaina tany amin'ny tongony fa teo amin'ny lany voany koto moa isitsika ny filazantsika azy de zay de hoe tandindony fitoviana sy ny firaisan'ny mpivady raha tany amin'ny loha matsy de mety hoe ambony ve le vehivavy raha tany amin'ny tongotra de hoe ambany no le lehilahy ve le vehivavy fa teo amin'ny koto de midika zay fa hoe tena mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy. Noho izany ny fomba fanekeny Eva ny vadiny izay miendrika misy tsindry de iray amin'ireo vokatry ny fahalavona izay nisy tao edena. Raha mieritreritra zany Eva hoe manana tsindry hoe ambany kokoa noho i Adama de tsinona zay fa vokatry ny fahalavona fa namoronan'Andriamanitra ny Adama zay fa de mitovy tanteraka. Ny teny hoe fitondrana mantsy de tsy didy ara-pitsipitenenana araka ny hoe manapaka fa milaza fotsiny hoe ny lehilahy no hitondra ny vadiny. Nefa misy mihevitra izany andia teny sasatsasany ao amin'ny testamenta vaovao fa hoe ho avy amin'ny fiovana sata natao hifanaraka amin'ny toetra n'olombelona lavo izany teny izany. Ary ny sasandray de mitanisa andia teny hafa milaza fa misy fahamboniana sy ambara tonga mpitondrana ho an'ny Adama hatrany am-piandohana. Na izany na tsy izany hatrany fahalavona de tonga lohan'ny fianakaviana ny lehilahy taranaka Adama ka napiditra tsikelikely ny fanjakazakana lehilahy amin'ny vehivavy amin'ny ankapobeny izay tsy voalaza velively ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa izay hitantsika betsaka tokoa momba ny famoronana famoronana ny olombelona. Hatreo de tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona tsy tafaverina amin'izany fikasana tany ambalohan'ny izany tsony ireo olona ireo raha tsy Andriamanitra tena mihitsy no mamorona fifandraisana vaovao indray mba hamerenana amin'ny laon'ilay fifandraisana teo aloha. Ho fananana izany fahadisoana behivavy izany ary de nataon'ny olona ireo de i Adama sy Eva zany de nisy famoronana vaovao nataon'Andriamanitra raim-pahary zay azontsika fitinina amin'ny teny tsotra toy izao hoe raha nanatrobaka ny lany voan'i Jesosy de nikoty zany tamin'ny lefona ilay miaramila romanina de voalaza ny soratra masina fa hoe nisy rano sy rà nivoaka teo amin'izany lany voan'i Jesosy izany. De inona ary no hevitra izany? Ny hevitra izany de zao hoe ny rano izay voaka teo amin'ny lany voan'i Jesosy ny tobahana io de tandindon'ny rano amin'ny batisa raha ny rà kosa de tandindon'ny divay amin'ny fanasan'ny tompo. Fantatsika tsara nefa fa izay maha izy azy ny fiangonana
dia ny mitoro marina sy madio ny tenin'Andriamanitra ary mizara marina ny sakramenta. Inona ary no azo tsoahana avy amin'izany? Eto no fahatanterahany fiangonana vaovao nivoaka avy tamin'ny tehezan'i Jesosy izay antsoiny Paoly hoy ilay Adama faharoa mifamaly amin'ny fiforonan'ny Eva, nivoaka tamin'ilay tehezan'ilay Adama voalohany. Adama ilay voalohan-dahy dia nitondra fahafatesana, raha Jesosy kosa no Adama faharoa mitondra ny tena fiainana. Eva no ilay voalohan-behivavy hanorotorony Eva no ilay voalohan-behivavy ny fampiraharaha tamin'ny Satana, fa ny fiangonana kosa izay Kristy ny lohany no taranaky ny vehivavy hanorotoro ny lohan'ny menarana. Hitantsika izao sainany amin'ny Genesis 3:5-5. Ny soratra masina tokoa mantsy dia manao ny vehivavy ho tandindon'ny fiangonana izay entin'ny fanjakana vaovao izay vao aorin'ny Mesia. Zanaka vavy no entsoin'ny Baiboly ny fiangonan'ny Israely. Jesosy Kristy koa dia voalaza fa hampiakatra ny fofombadiny amin'ny andro fampakarana. Hitantsika izany amin'ny Apokalipsy 7:7 ka hatramin'ny 7. Tsy hafa ilay vehivavy ho vadiny fa ny fiangonana ankehitriny. Evan'ny Edena ary dia resin'ny Satana, fa ny fiangonana Jaona kosa dia miady amin'ny herin'ny Satana isan'andro san'andro aza, na dia miady amin'ny herin'ny Satana isan'andro san'andro azy dia ho voaka mpandresy ihany amin'ny farany. Raha izany no fanazavana mikasika ilay vehivavy voalohany sy ny vehivavy faharoa, dia andeha ho asitsika tompo-maso kely indray ny fahitan'ireo evanjelista mpanoratra ny Filazantsara ny amin'ny vehivavy. Filazan'olona anankiroa samihafa no jerentsika eto. Dia izao filazan'i Jaona sy ny filazan'i Luka ny vehivavy. Andeha ary ho jerentsika voalohany aloha ny vehivavy arakan'ny Luka. Ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany dia nirona bebe kokoa tamin'ny fampianaran'i Jesosy momba ny andraikitra vaovao azon'ny vehivavy raisina eo amin'ny fiarahamonina kristianina. Hita mantsy fa tamin'ny apaha-efatry ny taonjato voalohany ireo mpandinika Filazantsara fahatelo sy faha-efatra dia samy nahatsapa fa zava-dehibe ny hanasongadinana ny anjara asa vaovao sy ny fitovian'ny vehivavy amin'ny lehilahy. Rehefa nandinika ny Filazantsara fahatelo sy faha-efatra zany ireo mpandinika dia tena nahatsapa izy hoe tena zava-dehibe mihitsy ny hanasongadinana ny anjara andraikitra vaovao izay amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny mahazava-dehibe ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'izany. Ny filazantsara ny Luka sy ny asan'ny apôstôly dia mitory fironana mampiaraka fanoharana sy tantara momba ny lehilahy sy ny vehivavy mba hanehoana ny fitovian'izy ireo amin'ny asa vaovao nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Noho izany ohatra dia azontsika atao ny manondro ny fanoharana momba ny masirasira nalay vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana arak'izay nambaran'ny Luka ao amin'ny Luka 7:20-20 ka hatramin'ny Fara 20. Nany nanomezany lanja ilay vehivavy mpitondra tenana heriny nangataka noho ny fariseho mpanamariteny. Izay tantarain'ny Luka ao amin'ny 7:1-4 na ny fampiarahana ny tantaran'ny Ene lehilahy sy Tabita vehivavy izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:2-3 ka hatramin'ny 2:20. Ary tsara mariana ihany koa fa nitory tempara digmatika nataon'i Jesosy ao amin'ny Luka 4:2-20 ka hatramin'ny 7:20 dia toa mandrafitra ny fomba nanehoan'i Luka ny fanafahana vehivavy isan-karazany amin'ny aretina na ny kilema. Izay hitantsika izany ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Luka ny 4:20 ka hatramin'ny 4:20 na izay hitantsika ao amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 3.
aradrariny ary ny fanatsoahakevitra fa asehon'ny lioka ao amin'ny fandaharana io amin'io fandaharana io fa mijoro sy mifanolotra eo anatrehan'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy, mitovy amin'ny voninahitra sy ny fahasoavana izy ireo, nomena fahamezam-pahasoavana mitovy izy ireo ary manana andraikitra mitovy. Raha zay rehetrarehetra nambaran'ny lioka zay zany no diniantsika sy fakafakaitsika tsara de zao tena manana fahamezam-pahasoavana mitovy ary manana andraikitra mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin'ny fiangonana. Tsy misalasala ihany koa lioka ny maneho tovovavy Virginie efatra ho mpaminany vavy. Hitantsika zany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko Fara 20:5. Ary zay mbola asongadiny lioka koa de zao hoe vehivavy atao hoe Priscilla izay nampianatra lehilahy mpitarika ara-pivavahana malaza de Apollos zany. Hitantsika zany eo amin'ny asa toko 7:1-7, ny toko 4:20, ny 5:20-4:20. Ohatra izay koa iroda zazavavy kely nampiatrano vahiny. Ary toy izany koa Tabita Dorcasy nandray anjara ndraikitry ny diakona taty aoriana arak'izay tantarain'ny lioka ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:2-5:2-20. Sy tonga ho azy ny nilazan'ny lioka mazava tsara ny fivorian'ny fiangonana tao atokantranon'ny vehivavy anankiray de i Maria zany, ary toy izany koa ny tao atokantranon'ny Lydia. Manome anjara andraikitra amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny vehivavy zany rehetrarehetra zany. Fanampin'izany rehetra zany de zao nisafidy sarisary 5 lioka mba hampisehoana ny andraikitra samy hafa no sahan'ny vehivavy teo amin'ny fiarahamonina kristianina voalohany. Raha marina ireo tantara 5 ireo de mampiseho ny fandrosoan'ny filazantsara tamin'ny alalan'ny vehivavy napetrahany vahiny. Hitantsika zany ary ireo tantara 5 ireo de mampiseho hoe nanerana ny ampira romanina mihitsy ny fitoriana filazantsara zay nataon'ireo vehivavy ireo, nasehony tamin'ny asa sy ny fanao sy ny fomban'ireo vehivavy ireo. Anisan'izany ohatra i tany Jerosalema vehivavy niara-mivavaka. Hitantsika zany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:2-20. Hitantsika koa ny vehivavy napetrahany vahiny. Ary hitantsika koa hatrany Ejopa rehetra tany i Tabita Dorcasy zay tantaraina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:1-7-12. Ary hatrany Filipi i Lydia zay tantaraina ao amin'ny toko 9:1-12. Nakany Korinto tahaka ny Priscilla zay hitantsika ao amin'ny asa toko 9:1-7. Ny tany Efesosy ry Priscilla ihany koa amin'ny toko 9:17-20. Tany Tesalonika ny vehivavy manakaja zay hitantsika koa amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:7. Ny tany Bery vehivavy Grika manakaja zay hitantsika ao amin'ny toko 7:20. Ary tany Atena i Tamary zay hitantsika ao amin'ny toko 7:20-7. Amin'izany fomba zany lioka de tsy mitantara fotsiny ny fiantraikan'ny filazantsara tamin'ny vehivavy tamin'ny fiangonana voalohany fa manome ohatra tsoratra koa mba hanohizan'ny vehivavy amin'izany andraikitra zany aty aoriana. Tsy fiantraikany tamin'ireo vehivavy ireo ihany tiany lioka asongadiny eto fa hoe manome ohatra izy hoe ny vehivavy aty aoriana koa de tokony hanao ohatr'izany amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Raha izay ny filazan'ny lioka n'ireo andraikitra tamin'ny fitoriana filazantsara natao vehivavy de mba manahoana kosa indray ary ny filazan'ny Jaona apôstôly azy. Ao amin'ny filazantsara fahaefatra ary de misy fizarana 5 farafahakeliny ahitana ny vehivavy sy ny anjara asany. Hitantsika ohatra ry Maria ren'i Jesosy zay tantaraina ao amin'ny Jaona toko 2:7. De toy izany koa ilay vehivavy Samaritana zay tantaraina ao amin'ny Jaona toko 4 arak'izay anorenantsika zao fampianarana izao. De toy izany koa ny fisehoan'i Jesosy tamin'ny Maria Magdalena
Ary raha tambatra ireo tantara ireo dia mampiseho vehivavy ho tonga mpianatra Jesosy mandroso amin'ny fahatakarana ny finoana azy. Eo anatrehan'izany ohatra izany na dia nisaraka mazava tamin'ny fahefandray aman-dreniny aza Maria ao amin'ny Jaona 2 dia tavaray indray teo amin'ny hazo fijaliana izy ireo tamin'ny nanekeny amin'ny Maria ho mpianakaviny finoana. Ary koa zao ao amin'ny tantara Maria sy Marta isika dia mahita vehivavy mino an Jesosy nefa finoana mbola tsy ampika mianatra manaiky tanteraka hoe iza marina moa Jesosy. Toy izany koa no azo lazaina momba fitantarana Tsipria ny momba ilay vehivavy Samaritana ao amin'ny Jaona 4 izay ankinantsika izao fampianarana izao, izay mampiseho ilay vehivavy maloto fitondran-tena ho toy ny olona iray izay mahatakatra kokoa an Jesosy ho ilay mpizarany tena sakafo noho ireo mpianatra izay mbola miaina amin'ny lafiny ara-nofo kokoa. Io vehivavy tsy madio fitondran-tena io dia nijoro vavolombelona momba Jesosy teo amin'ny fiarahamoninan'izy azy, ary fomba tsy mbola naseho mpianatra na fantany akory izany fomba nataon'ity vehivavy ity izany. Izay amananantsika ny filazantsara azy dia izay hitantsika ao amin'ny 20 dia tena zava-dehibe satria dia vehivavy no nahita ny fisehoan'ny tompo tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty voalohany ka nirahana ho evanjelista ho any amin'ny 12 lahy, ary nitory ny vaovao mafaly tamin'izy ireo vehivavy no nirahan Jesosy voalohany tamin'izany asa maha evanjelista izany. Ny lisitry ny vavolombelona voalaza ao amin'ny Jaona 7 ihany koa dia manondro fa ny fijoroana vavolombelona atao vehivavy dia tena manandanja mikasika ny singa iray ao amin'ny fanekempontsika kristianina dia ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy. Tsy mahadiso ary ny fanambarana fa ny kristianina voalohany dia nihevitra hoe ny vehivavy no vavolombelona fototra amin'ireo fisehoan-javatra rehetra ny farana tamin'ny asan'i Jesosy Kristy teto an-tany. Tamin'ny fiafarany taonjato voalohany ary dia azo inona fa mbola edikevitra be ihany ny andraikitry ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina kristianina, fa hatreketriny kosa dia efa iraha mientana izany eo amin'ny fiangonana kristianina mijoro amin'ny fahamarinana. Hita miasikasina amin'izany fa Andriamanitra mihitsy ny tompo marika amin'ny fampisondrotana ny vehivavy ka handray anjara mavitrika ho mpiara-miasa aminy. Koa nahoana ary no tsy tory ny filazantsara ny vehivavy, ary izay indrindra no mampiditra antsika amin'ny hoe ny fitoriana filazantsara ataon'ny vehivavy. Ny fitoriana filazantsara izay ataon'ny fiangonana dia izao, tsy hoe fiangonana ny tianao an'ilay fitoriana filazantsara fa izao voalohany indrindra aloha dia izao hoe baikon'i Jesosy ny fitoriana filazantsara, obligation tsy maintsy atao raha mbola fiangonana koa fiangonana dia ny voalohany asany dia ny fitoriana ny filazantsara. Nomeny fahefana fiangonana hitory manerana izao tontolo izao, ary Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no maniraka ko iza no anda na iza no anakana ny vehivavy tsy hanao izany asa fitoriana filazantsara izany. Raha tsy manaiky izany isika dia sady manao tsinotsinona lay mpaniraka no anana firenena rehetra trosa ihany koa. Hitantsika izany amin'ny Korintiana voalohany 2:1-7, ny Galatiana 2:2-7, ny Romanina 2:1-7 ka hatramin'ny 5:12. Na ny manda zany na ny tsy manaiky ny fitoriana filazantsara an Jesosy, ny filazantsara an vehivavy dia sady manda an Jesosy izy no manao tsinotsinona an Jesosy ilay mpaniraka hitory ny filazantsara. Ilay vehivavy Samaritana ratsy toetra dia tsy voahiraka akory hanaparitaka ny amin'ny Jesosy nefa lasa nandeha tamin'ny ampony. Koa isika izay nodidian'i Jesosy indray ve no hanao raina azy amin'izany fitoriana filazantsara izany? Izany ve tsy milaza fa latsaka ambany noho io vehivavy ratsy toetra io tsika vehivavy ankehitriny raha manda na rarana
tsy andeha tory ny filazantsara. Tena fiaina fiangonana fitoriana ivelan'ny efitrano fiangonana misy azy, tsy Jerosalema foana fa Samaria ihany koa. Ary tsy fetsiketsehana voafetra ho amin'ny fotoana iray toy ny hoe amin'ny fialan-tsasatra, ny fialan-tsasatra ny mpianatra fotsiny nanaovana izany fa tena fiainana mihitsy. Tsy hoe asa tiana atao ny fitoriana filazantsara ka rehefa misy fotoana vao atao, tsy izay mihitsy fa baiko ilaina fakatoavana, tsy misy fepetra zany asa fitoriana filazantsara izany satria hoy Jesosy hoe izay tia ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary koa hoe iraka solon'ny Kristy izahay. De manahoana ary indray ary ny antony faharoa mahatonga ny vehivavy tsy maintsy hitory ny filazantsara. Maro ny ondry very izay ivelan'ny vala izay mbola andrasan'ny tompo, ary izany dia isany indray koa mahatonga ny asa fitoriana tsy maintsy ataon'ny vehivavy. Ny hoe andrasana dia izao, sady manondro fotoana izany no manindry ilay asa fiandrasana ondry ihany koa. Mbola maro tsy tambisaina ireo ondry mitaraina voavatotra sy voageja any antsefatsefa-bato any. Afatotry ny ota sy ny devoly izy ireny ka tsy afa-mikofoka mihitsy, dia miandry antsika hamaha azy. Mila antsika vehivavy hamaha azy. Izay tsy makasitraka na makatoy izany dia titena ary tsy manaiky ilay mpaniraka. Izay tsy mamory mantsy hoy Jesosy dia mampiahaka. Noho izany dia mitory ny filazantsara isika, manao tafika masina isika ary mijoro vavolombelona isika mba hananany olon-drehetra fiainana mandrakizay. Arakan'ny Jaona 7:9-10. Izao anie Andriamanitra mihitsy no mahatsiaro mijaly sy marary ny amin'ny fahaverezan'ny olona, ka tokony hanosika fiangonana hanao tafika masina sy hitory-tena izany. Endrik'Andriamanitra ny olona ka tsy foiny ho amin'ny fahaverezana any amin'ny elo. Izany no mampamonjy ary tena izay mihitsy ny anarany hoe Jesosy Jehova no mpamonjy. Izao anefa ny tafika masina sy ny fitoriana filazantsara dia tsy hoe fitaovana ny olona nanapa-kevitra fotsiny ihany, fa fanefena azy koa mba ho tonga mpianatra Jesosy mihitsy. Araka ny voasoratra hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra ary mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Hitantsika izany any amin'ny Mateo 7:20. Noho izany baiko ilana fakatoavana ny fitoriana ny filazantsara. Ho fanaporofona ny fitiavana ny tompo ny teny hoe moty hava ianao ny fandehanantsika mitory ny filazantsara dia amaly dia hiteny amintsika izy hoe fa hano ary ny ondriko, mba tsy hovakiana hoe fa hano ary ny ondrikeliko. Raha tsy mitory ny vehivavy dia hadinin'Andriamanitra amin'ny ranom-piarabelona aminy izy. Hadinina aminareo ny rano hoy Jesosy, tsy mahatsara ny manolokolo ny fiainam-panahiny tena fotsiny, nefa tsy tsaroana ny hafa mila famonjena. Zava-dehibe zany ny fitoriantsika ny filazantsara. Raha tsy mitory ny fiangonana ary anisan'izany vehivavy dia sady mamevahana ny fahavalony izy no mampitombo anisa hatrany ny olona mivarina makany amin'ny fahaverezana. Aoka ary tsy ho adinointsika fa miasa mandrakariva, tsy misy fitsaharana ny devoly, hany ka mila miasa isan'andro, andro aman'alina koa isika, tsy mitsahatra tahaka ny ray sy ny zanaka izay miasa mandrakariva mandraka ankehitriny. Najoro eto anivon'izao tontolo izao ary ny fiangonana mba hanafika ka navavady ny fiainatsita aza dia tsy haresy azy. Noho izany tsy fialan-tsiny velively na aiza na oviana ny fahalemena na ny fahosana na ny herin'ny fahavalo, eny na ny fiheverana fa fanaka malemy aza ny vehivavy dia tsy fialan-tsiny izany satria momba antsika mandrakariva tokoa Jesosy Tompo, fa efa teniny izany. Ary izay nge no antony namezana ny fanahy masina ry havana mpitoro ny filazantsara dia ny hananantsika hery
hijoroana ho vavolombelona ary anoizana ihany koa ny ady tsy mitsahatra izay tsy maintsy ataontsika. Ny zavatra fahatelo tsy maintsy hitoriana filazantsara dia izao hoe ny fitoriana filazantsara koa izay sady fiainana no marika anehoana ny maha kristianina. Sady fiainana no marika anehoantsika maha kristianantsika fitoriantsika filazantsara. Izay ty ahy ny asa ataoko no ataony koa hoy Jesosy. Handringa ihany ny maha-mpianatra Kristy raha manadino ny fitoriana filazantsara ny fiangonana. Tsy izao va hoe le vavaka teny hoe ho tonga ny fanjakanao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Irian'Andriamanitra tokoa ry havana ny andraisan'ny olona rehetra anjara amin'io fanjakana io ka hanairana miny rehetra hitaonana namana hianoka amin'izany. Misokatra ho an'ny rehetra tsy ankanavaka ny fanjakan'ny lanitra. Maika amin'ny fitoriana satria miatombotra ny farany. Fanomezan'Andriamanitra ny fotoana, fanomezan'Andriamanitra ho antsika ny fotoana ary ny devoly dia mandrombaka izany ankeriny ka tsy tokony ho lanilaniantsika foana ny fotoanantsika. Koa raroty ary ny andro azo anaovan-tsoa fa ratsy izao fiainana izao ary tena miaratsy mihitsy aza. Mitory filazantsara isika mba ho fikatsahana fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany ary ho fampandrosoantsika ny fiangonana. Ny antony fahaefatra hitoriana filazantsara dia izao hoe mitory filazantsara koa ny vehivavy satria fitiavan'Andriamanitra mihitsy no manery antsika hanao izany asa fitoriana filazantsara izany. Io fitiavan'Andriamanitra io sy ny famindram-pony no manesika sy manosika Andro Paoly apôstôly handeha ka hahatotosany ilay dia lehibe ny telo miantaona izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Mpanota tahaka ny olon-drehetra izy ary mihoatra lavitra noho ianao io aza i Paoly apôstôly satria tsy vitany hoe nanenjika fotsiny fa hatramin'ny fandatsahana aina aza dia nataony ary anisan'izay tafiditra tao anatin'ny famonoana Stefana moa i Paoly tamin'izany fotoana izany. Saingy nanehoan'ny tompo ny fitiavany sy ny famindram-pony hany ka noteren'izany fitiavany Kristy izany izy ka tsy nahainangina ary lasa nandeha nitory ny filazantsara. Tsy latsa-danja noho izany ny vehivavy satria izay mitory amin'ny hafa ry havana dia tsy vitany hoe mamafy ny finoany tenany fotsiny ihany fa tena feno fifaliana anaty indrindra ihany koa. Ny mpitory filazantsara dia sady mamafy ny finoana izay ananany any amin'ny olona izay toriana no feno fifaliana indrindra ihany koa. Koa raha izany ary ny amin'ny tsy maintsy hitoriany vehivavy ny filazantsara dia inona kosa indray ary ireo paikady entina ampielezana izany filazantsara izany. Tsy ny toriteny eo ambony pilipitra no tiana ambara eto fa ireo tetika rehetra azontsika ampiasaina hitoriana izany filazantsara izany. Maro samihafa ny sehatra nampiasain'i Jesosy ny hitoriany filazantsara ary amin'ny fomba maro samihafa koa no azo fiangonana anaovana izany ankehitriny. Ny ankalamanjana amin'ny fampianarana tahaka izao ataontsika izao, amin'ny tafika masina, amin'ny fijoroana vavolombelona ao an-tokantrano, amin'ny fandaharana maro samihafa, amin'ny fifaneraserana aman'olona amin'ny alalan'ny literatiora sy ny sisa izay tsy voatanisa dia fomba azo anehoantsika ny fitoriantsika filazantsara avokoa. Hitantsika araka izany fa maro be fomba ahafahana mampiely ny filazantsara fa ny olana dia izao tsy ampy fiofanana no amin'izany ny olona ka tonga miembotra sy misalasala amin'ny fitoriana filazantsara. Azo heverina fa tsy hoe ny olona ny tsovonina na ny hoe ny vehivavy ny tsovonina anao izany asa fitoriana natolotra azy izany fa mety tsy ampy ny fatra-pahalalana ananany izay tsy nomena azy ireo. Hita nefa
fa ora sy andro tsy tokony petrapetraha fiangonana intsony zao satria tena romotra ny devoly ka tsy manjony ny vahoaka anaraka azy intsony izy ankehitriny fa tena mitondra arato lehibe mihitsy sady matanjaka andratona ny olona ho any amin'ny fanjakany. Ampiasainy avokoa na dia ny kristianina ao amintsika aza sy ny tompona ndraikitra maro samihafa amin'izany fandratona ny olona ho any amin'izany. Hitantsika fa na mpitarika izay heverina ho ray aman-dreny aza dia lasa ny sekta. Mirongatra izay tsy izy ny fampianaran-diso eto amin'ny firenentsika. Ny sekta izay hita fa tena manao fampianaran-diso dia amboarina amin'ny anarana fotsiny hoe fiangonana zandriny. Hita nefa fa manalefaka ny mampanao fampianaran-diso azy izany. Manao ny farafahaizany ihany koa ny fikambanana diabolika samy hafa tarihin'ny franc-maçon mba ka manao asa soa etseroa hanika maro ny olona vahoaka madinika izay voatarika sy voarebireby amin'izany. Tsy mahagaga izany satria ny fiangonana tsy manao ny andraikiny sady ny vahoaka ihany koa mahantra raha teo ka mora ny mandresy lahatra azy. Ny fahavalon-tranainy-be izay manafika fiangonana dia vao maika koa miamahazo vana isan'andro ankehitriny dia hitantsika ireo mpitady fitahiana amin'ny razana sy fampoatsampy maro samihafa izay miamahazo vana tanteraka amin'izao fotoana izao. Hita izany fa manerana Madagasikara dia samy hafa avokoa ny fomba anehoana izany. Izany no mahatonga antsika ilaza hoe tsy fanontaniana intsony hoe tonin'alina moa izao ny mpiambina fa tena ora efa tokony foazantsika mihitsy izao ary efa aloalika ny rambary. Tena tsy sangisangy intsony fa efa tonga eo amin'ny tsotsoro mambaisarana isika izao. Rehefa tsy joro isika fiangonana anafoana zao zava-tozy izao dia ny fiangonana no fonany. Sanatria nefa izany. Mijoro ary ny vehivavy manatanteraka izany fa nahazo iraka ho amin'izany ihany koa isika vehivavy. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra nefa isika dia izao ny fahavononantsika ihany sisa no andrazana fa Andriamanitra dia efa vonona ary miandry antsika amin'izany asa masina izany. Famaranana izao fampianarana izao ary dia izao. Tsy isika ry havana no miandry an'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no miandry antsika. Miandry ny fiangonana izy ary ao anatin'izany ny vehivavy amin'ny asa napetrany amintsika dia ny fitoriana ny filazantsara izany. Tena zava-dehibe ny fitoriana ataon'ny vehivavy satria baiko iraka nampanaoviny Jesosy azy izany. Koa izao ary no hafatra lehibe ho antsika vehivavy. Mitoetra amin'ny fahotana ny vehivavy raha tsy manao vaindon-draharaha ny asa fitoriana filazantsara satria io no fahafisosa ataontsika. Manota ny fiangonana sy ny vehivavy tsy mitory satria sady mamevana ny fahotana mba hanjaka eo anivon'ny zao tontolo zao izy. Zava-doza ho amin'ny fiangonana ary ny toy izany koa amin'ny vehivavy ny fanaovana zava-doza ho amin'ny fiangonana sy ny vehivavy koa ary ny fanaovana rainazy ny fitoriana filazantsara fa sady porofony tsy fankatoavana ny tenin'ny Kristy izany izay lohan'izany no firaisana petsapetsa amin'ny satana fahavalo ny fielezan'ny filazantsara maneran-tany ihany koa. Ny tsy fiheveran'ny vehivavy araka ny tokony ho izy ny fitoriana filazantsara dia fandraisana anjara amin'ny fanamaroana isan'ny olona mihazakazaka ho any amin'ny fahaverezana. Tsy ny devoly ihany ny fahavalon'ny vehivavy sy ny fiangonana fitoriana fa ny tena mihitsy aza raha tsy mitory ny filazantsara izy. Tonga fahavalontsika ny tenantsika raha tsy mandehantsika mitory ny filazantsara. Ary ny tsy fetezan'ny vehivavy anatanteraka ny asa fitoriana filazantsara dia efa famonoany ny tenany sady famonoany ny hafa ihany koa.
fotoana izao amoazana ny vehivavy rehetra anaiky ho mpiara-miasa amin'ny Kristy, hitondra ny fanavotana ho amin'ny malagasy tsy akanavaka ary tsy ho amin'ny malagasy ihany fa ho an'ny olona rehetra manerana izao tontolo izao. Ny fandraisan'ny vehivavy anjara ndraikitra ao amin'ny fiangonana amin'ny fitoriana filazantsara dia avy amin'ny fiainana sy ny fampianaran'i Jesosy izay nitohy tamin'ny fiainana sy ny fampianaran'ny fiangonana voalohany. Tsy ny vehivavy no manorina izany, tsy ny fiangonana no namorona izany, fa tena nitarafina tamin'ny asa nataon'i Jesosy sy ny fiangonana voalohany, izany asa fitoriana filazantsara izany. Ireo mpikaroka miresaka ny amin'ny fiangonana voalohany dia niady hevitra momba ny fahafahana vaovao sy ny anjara asan'ny vehivavy ao amin'ny Kristy. Tsy vandavana ny rafitra patriarkaly ny fianakaviana sy ny fiarahamonina kristianina nefa izany, fa andraikitra fotsiny ihany. Io fanavaozana io dia mitarika ho amin'ny andraikitra lehibebe kokoa ao amin'ny fiangonana ho amin'ny vehivavy, fa tsy tombontsoa ho amin'ny vehivavy velively akory. Mbola ady hevitra ao amin'ny fiangonana mandraka ankehitriny io andraikitry ny vehivavy ao amin'ny fiangonana io, saingy ny zava-dehibe dia izao hoe ara-tsoratra masina avokoa ve izany rehetrarehetra izany. Koa mahereza ry vehivavy, torio filazantsara fa baiko iraka mimeny Jesosy anao izany, fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao ihany koa. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.
ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. ZFLM full town mari-patserovana t-shirt, polo, sweat capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianarantsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga. Tunai manjakiza
Mati